Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Vous présente Ni Vava. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Suruariv. vous présente Ni Vava. La fagina ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. Manolotra anao ny vaovao. En octobre, Batimax vous offre 15% de réduction sur tous les articles. vous présente Ni Vava. Tsy manana politika momba ny diplomasia ny mpitantana eto amin'ny firenena. Efa taona nitondrana hoy ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika manoloana ny raharaha teo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Antony tsy mampandroso ny firenena hatramin'izay ny fisian'ny sakatsakana sy ireo karazana antson-jay atao amin'ny olom-boafidy sy ny vahoaka eny fotony hoy ny filoha nasionaly antoko malagasy miaramiangy nandritra ny fandalovana teo Maivatanana. Niakatra roa isanjato ny tany fametrahambola sy ny tany fampindramam-bola azahoana zanany eo anivon'ny banky foiben'ny Madagasikara taizay ambony ka mety teraka tsy fahatokisana eny anivon'ireo mpandraharaha sy ireo banky hoy ny Paitoekareny. Any ambany ravikazo arabakiteny akamaroany ireo mpianatra eo amin'ny distrikany Mananjary no mianatra hatramin'ny naharavan'ny ireo efitrano fianarana taorian'ny fandalovana ireo rivodoza farany teo. Tsy nisy ny fanarenana na teo aza ny fitarainana maro samihafa natao. Ho amin'ny maresaka iraisam-pirenena, olona manodidina ny 10,000 hatramin'ny 9,000 no afindra any Rosia sy ny manodidina amin'izao fotoana. Raha nitatitry ny masoivo napetraky ny Moscou sy Kherson izay fatra voagejan'izy ireo any atsimon'ny Ukraine. Ny andindinin'izay avy hatrany. Finaritra tombo-klasia tombo-vavy tonga soa indray atao anatin'ny havitonan'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity atena ny arahaba ary amin'ny mpanajana ihany koa no hanasako anao hanarak'izany hatramin'ny hafarany. Avy hatrany dia diplomasia malagasy no isantarantsika ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Tsy manana politika momba ny diplomasia ny mpitantana eto amin'ny firenena efa taona nitondrana. Hoy ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika Androany raha nanontaniana momba ny raharaha teo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny. Ny antoko hery vaovaon'i Madagasikara sy ny antoko tiako i Madagasikara izay samy nanameloka ny Rosia no ity firenena ity manitsakitsaka ny fifanarahana ny fanaovan-tsony teo amin'ny firenena mikambana olona sainy. Tsy mahafeny diplomasia, tsy matotra eo amin'ny fomba fitantanana, tsy manana fanapa-kevitra raikitra ny mpitondra. Ireo no isan'ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika androany taoriana ny fanesorana tamin'ny toeran'ny ministra raharaham-bahiny Randriamandrato Richard. Amiko reny zany court-circuit be ohatrany dia asorana visible mba tsy ho mahita olona. Satria tsy azo ny saina eritreretina efa tao anatin'ny fitondrana ihany zahay tsy mahafanitondra mahafantatra tsara ny zavatra lalany zotra mampandeha amin'izany amin'ny fanapa-kevitra any amin'ny sehatra toy ireny. Indrindra zavatra sensible be ohatran'ireny. Mampiseho zany avy ilay mandeha tsy famatorana sy fampifehezana eo amin'ny lafiny fitantanana raha-mpanjakana. Premier ministre ohatrany tamin'ilay volamena tsy hita tao amin'ny ministera dia tonga dia ny réaction dia hoe tsy zahay io fa efa zalahy taloha fa hafa ny hevitra tamin'ny Zoma dia zary gaga hoe tokony anontanian'ny président izao ny premier ministre hoe inona no tonga anao niteny an'iny nefa tsy isika akory no fampiarana tamin'iny. Raha marina io za tsy mino an'io hoe dia naipon'le ministre fotsiny dia ozy hoe dia fanjakana efa tsisy fandaminana ka tsy ino mihitsy izahay hoe hevitry ny ministra raharaham-bahiny teo aloha izay nisorona ireny zavatra natao tany ireny fa boky émissaire
fomba nanoliana tsy aharatsy endrika n'ilay filohampirenena sy ny governemanta ny antony nandroahana sy nanasorana izany ministry ny raharaham-bahiny zany. Nesorona tamin'ny toerany ministry ny raharaham-bahiny noho ny fanapa-kevitra ny raisiny manameloka ny fimpitona tany ataon'ny Rosia. Midika ve fa tsy manameloka izany ny filoham-pirenena hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko hery vaovaon'ny Madagasikara. Ity antoko ity izay manameloka ny Rosia noho izy manafika firenena hafa sy mipody ho tanin'olona. Ao amin'ny ONU tsika ao anatin'ny satany ONU zany no siniavintsika hoe rehefa misy firenena anankiray ka manano bohitra ny firenena anankiray dia normal ny condamnena an'izany. Fa raha ohatra ve anao mandany iny hoe nenakio nisy lasan'ny firenena hafa tsy miteny ianareo, zay ve zany no ataon'ny fanjakana diplomasia? Resajaza zany, resajaza kely mihitsy zany raha lafin'ny diplomasia internationale. Satria ianao le charte eo zany non aligné amin'inona ianao amin'ny tsy fanarahan-dalàna. Iza ny laza fa hoe ara-dalàna, raha zay aloha ny SVM dia tsy laza zany mihitsy. Fa jereo fotsiny anatin'ny fifanampiana fifandraisantsika tokony hitodika maka izy tsika ho an'ny ho avin'ny firenena. Fa ny olona mitodika any amina diplomasia économique, ianao mitodika any amin'ny diplomasia politique et politicienne. Inona ny ao ambadika izay zavatra zay? Tombontsoan'ny firenena marina ve no jerena amin'ity toerana raisiny Madagasikara ity sa tsy fahafehezana ny diplomasia iraisam-pirenena? Io no fanontaniana apetraky ny antokotiko i Madagasikara manoloana izao zava-misy izao. Ho azy ireo tsy adala ireo firenena mahery ny 700 hafa manameloka ny Rosia. Voalohany indrindra aloha ny tsy fahamatorana sy tsy fifehezana ilay atao hoe diplomasia. Ny kitotoa ataon'ny fitondram-panjakana ny amin'ny fitantanana ny raha akapobeany ny firenena ary mampitsanga menatra eo anatrehan'izao tontolo izao raha ohatra marina tokoa moa zany araka ny esoriny ilay ministra nambara fa tsy hevitry ny filoham-pirenena tsy hevitry ny gouvernemanta ireny. Inona ary ilay hevitry ilay filoham-pirenena dia ny fanohatra nanao naliniantsika na tsy miandana ekena fotsiny amin'izao ary ve ny fanafihana bodona ny tanin'olona tafihana ny tanin'olona dia raisinao rariny raha manameloka ny firenena maro maneran'izao tontolo izao ianao sady tsy aiza tsy aiza dia miposition anay ity inona moa tokony sahijoro izy manoloana na vonolona fibodona tany hoe tsy mety reny atao hoe raha mbola nanomboka ny ady mety mariny tompona andraikitra fa vitsy mikitra ny rery mariny zay fa izao kosa tokony hanameloka rehefa tokony omeloana satria tsy adala ny firenena 700 mahery manameloka ireny fananimbohatra sy fibodona tanin'olona ataon'ny rosianina ireny. Tsy ivona isan'ny nanamafy ny fandikan-dalàna izay ataon'ny Rosia ny antoko malagasy miaramiainga raha vao nanomboka ny ady misy eo amin'ny sy Ukraine. Nanomboka ny volana Martsa izany ary mbola namafisina ity antoko ity ny 7 septambra lasa teo fa diso lalana ary mandika ny lalàna iraisam-pirenena i Rosia amin'ny fihetsika izay ataony ao Ukraine. Fa manala baraka ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena ny tsy fahamatorana sy eo amin'ny mpitondra amin'izao fotoana izao hoetrany ny fanehoan-kevitra ireo solombavam-bahoaka amin'ity androany ity ho satrotra ny anariny izany atao anatin'ny fotoana ho avy amin'ny manosy antsika ary mbola firenena andalam-pandrosoana ihany koa. Fanampi-panazavana. Sahan'ny ministra ve no tsy manontany ny zavatra tenen'ny filoham-pirenena? Sahan'ny ministra ve no tsy manontany hoe inona no teneniko any? Hitondra any amin'ny conseil des ministres hoe zao no andehanako any, zao no teneniko any. Mampanontany tena. Aza atao an'izany kilalao-njaza kosa ny firenentsika manjary afa-barakitsika vahoaka malagasy. Afa-baraka izay olom-boafidy. Na dia ilona ary isika nositsika fa miankin-doha amin'ny vazantany efatritsika. Manana ny safidy isika. Tsy afaka hanao neutre zany tsika. Rehefa misy olona miady anankiroa dia ny anankiray ny mamely mafy dia tsy maintsy namana sarakitsika na miteny diso raha ianona kosa fa tsy mety zao. Géopolitique misy dikany lehibe zany sao de rea tsy ireo mpanolotsaina manolotra vato mangatsika vato mafana an'ireo mpanantanteraka maro dia maro zao sao ndao ikondoe ndao iresaka. Ao anatin'izay vaovao zay hatrany dia nateo aza ny fanesorana ny ministra ny raharaham-bahiny noho ny tsy fidovi-kevitra eo amin'ny samy mpitondra fanjakana tsy manova zavatra ary manandanja sy zava-dehibe ho any Etazonia ny fividianana izay nataon'ny firenena tao amin'ny firenena mikambana mahakasika ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine amin'izao fotoana izao ny alarobia lasa teo. Fanampi-panazavana. Other 140 nations of the world
including Madagascar and faly États-Unis ary mireharihy miaraka amin'ireo firenena 700 hafa ary anatin'izany i Madagasikara sy Comore izay nifidy ny résolution ny firenena mikambana ny 12 oktobra lasa teo izay manohana ny fanajana ny fiandrianam-pirenena sy manameloka ny fanafiana tsiradrary ny ataon'ny Rosia any Ukraine amin'izao fotoana ary Madagasikara sy Comore dia mahazo sy mahafantatra tsara izany fiandrianam-pirenena izany. the issues of sovereignty and territorial integrity. Fa tebika mano no hita fa tsy mizotra araka ny tokony ho izy ao anatin'ny fanatanterana ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pividianana amin'izao fotoana. Ireo mpikambana eo anivony antoko malagasy miara-miainga ao amin'ny afaritra Betsiboka isandreny tsy fampin'ny olona manao ny fanisana sy ny fitaovana entina anatanterana izay. Ankilany nanentana ny rehetra ny Front National ny antoko malagasy miara-miainga anaramaso ity fanavaozana ity sy hitondra ny fanamariana eny anivony Antanatohatra Isanambaratongany Henri Florian. 20 andro nanomboan'ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana. Teboka maro no tsy tomombana sy tsy mandeha araka ny tokony ho izy amin'ny asa tanterahany CENI na ny vao miaram-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana hoy ireo mpikambana eo anivony antoko malagasy miara-miainga any amin'ny faritra Betsiboka. No mafisiny izy ireo teo anatrehan'ny Front National ny antoko malagasy miara-miainga androany nandritra ny fandalovan'ny tao maheva tanàna fa tsy ampy ny fitaovana sy ny olona natao iandraikitra ny fanisana ao anatin'ny faritra Betsiboka. Nanao fanadidina izay sady nazo tatitra dia tara aloha ny fanomboana izay aloha ny anankiray tara aloha ny fanomboana tsy araka n'ilay daty napetraka ny lalàna izay voalazany zareo dia ny faharoa manaraka an'izay nanontaniana koa ny tompon'andraikitra dia efa teto moa efa napetraka teto hoe fa maninona ny tsy ampy ny agent recenseur fa zay moa voalohany hoe tsy ampy izy ireo inona ny antony dia tamin'izay ireo nilaza fa vatsina tablet tsirairay ireo agent recenseur fa saingy tsy ampy manerana ny fokotany sy ny commune zany hoe misy sasasany zany misy agent recenseur sasany zany sy alereo fotsiny roa ihany ny tablet tonga fa telopolo voatokana ho an'ny maheva-tanàna dia tsy fantatro moa fa tonga ankehitriny na mbola fa zay no vaovao azo koa satria zay fantatra fa MMM tsy mitovy loko dia dinganina zay rehefa tonga le fandroatana anarana. Nanamafy ny Front National ny antoko malagasy miara-miainga fa tokony hanara-maso ny fanavaozana izao lisam-pifidianana izao ny rehetra ary hitondra fanamariana sy andefa tatitra ahafahana mitondra ny tsikera eo anivony CENI. Namafisiny ihany koa ny amin'ny tokony soratany rehetra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana ahafahana mifidy mandritra ny vanim-potoam-pifidianana. Io ny fototra andehanan'ny fifidianana rehetra manomboka karapitso. Manomboka izao zany dia lista vaovao indray no miasa. Ka ireo lista vaovao io tsy mety na tsy milamina tsara fa nataterahana azy dia mazava ho azy fa fifidianana tsy milamina koa zany no avy eo rapitso na fifidianana be ny tanàna na filoham-pirenena na solombavam-baoaka sy ny rehetrarehetra. Manana didy amin'izany tsika mantoko ny manara-maso efa nitendrena na efa andalam-panendrena ny tompon'andraikitra manara-maso any fanatanterahana an'io iaty amintsika dia io mila rahana maso zany membre antsika ny mpiaradia amintsika tokony ho hita daholo tena manentana anareo namana tanora rehetrarehetra sorata anarana nareo madame présidente BMMM indrindra ihany koa hitanina ny anavavy sy ny reny sy ny rahavavy mba tena andray anjara mavitrika ihany koa isoratra anarana ao anatin'io rehefa tena madio le izy mazava tsara tsy nanaovana fanambarana dia tiako fantatrareo fa tsotra fotsiny zay mahita ny amin'le manao tatitra reto cordo reto sy ny tompona andraikitra any fa mbola cahier no andraisana ny anaran'ny olona tsy haiko mora misy an'izany aty na tsy misy tsy azo atao zany satria voalaza ny lalàna dia carnet asoso zany hoe carnet hafa mihitsy mila mazava zay resaka zay fa tsy hoe mbola tsy tonga aloha iny dia aloha resina amin'ny carnet tsia raha ny fanazavana hatrany miandry ny tatitra avy amin'ireo mpandrindra-paritry ny antoko any amin'ny faritra 320 ny antoko malagasy miara-miainga izay vao aka fepetra sy andefa fanamariana eny anivony CENI no amafisy ny Front National ny antoko MMM hatrany fa tokony hosaziana sy andraisana fepetra entitra ireo miopefy amin'ity fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana ity.
Tontolony atoekarena kosa indray dia niakatra 200 ny tahany fametrahambola sy ny tahany fampindramam-bola. Azona zanany eo anivon'ny banky foibeny Madagasikara amin'izao fotoana izao, raha ny fanapahan-kevitry ny komite monetaire eo anivon'ny banky foibeny Madagasikara. Fanapahan-kevitra izay niatra nanomboka ho an'ny androany ambony io fiakarany tahalain'ny banky foibe io, izay mety hiteraka tsy afatokisana eny anivon'ireo mpandrahara sy ireo banky, hoy ny mpahay-toekarena Hugo Johnson nanaovana ny fanadihadiana. Voalohany tamin'ny fanapahan-kevitra teo anivon'ny banky foibeny Madagasikara tamin'ity taona ity, ny fampiakarana mihoatra ny 700 amin'ny politika monetaire ahafahana mameno ny vidim-piainana ankehitriny. Mahatratra 4,100 ny tahany fametrahana petrabola azahoana zanany na ny taux de facilité de dépôt, raha toka 10,100 ny taux de facilité de prêt marginal na ny taham-pindramam-bola ho an'ireo mpandrahara sy banky tsotra eny anivon'ny banky foibe. Raha mifanazavan'ny mpahay-toekarena Hugo Johnson, isan'ny tanjona amin'ny taux de facilité de dépôt eo anivon'ny banky foibeny Madagasikara ny famehezana ny antotam-bola miasa eo amin'ny tsenam-bola, isorohana ny fiankaran'ny vidim-piainana. Ambony io fiakaran'ny alain'ny banky foibe io raha ny fanazavana hatrany. Fa avery foana ilay izy hoe avo loatra zany le 7% sy 8% io. Amiko zany tokony 4 raha be indrindra ny tokony ho izy. Ary amin'izao fotoana izao tsy nan'le fandrarana zany zao marisarisa taorinan'le Covid-19 iny sy le guerre en Ukraine dia tokony atao ambany zany rehefa tsy atao ambony be ohatrany eo. Izy roa na ny taux de facilité ny prêt na ny taux de facilité ny dépôt zany mitovy ihany, tokony ho izay any amin'ny 400 any. Fiakarana manodidina ny 200 mihoatra tamin'ny fanapahan-kevitra farany tamin'ny faharoan'ny volana Aogositra lasa teo no hita. Fanapahan-kevitra izay miova isaky ny 2 volana eo anivon'ny banky foibeny Madagasikara. Eny 100 ny tamin'ny fametrahana petrabola tamin'ny faharoan'ny volana Aogositra lasa teo, ary 4,700 ny tahany findramam-bola. Tombony amin'ny fampiroboroboana ny fandraharana ny fampindramam-bola izay mivoaka ao anatin'ny 420 ora, saingy miteraka ahiahy sy tsy fatokisana eo amin'ireo mpandrahara sy ny banky izany fanapahan-kevitra izany raha ny fanazavana hatrany. Any amin'ny banky ny banque centrale ny vola. Matetika zany anisan'ny malahelo hoe matetika misy mpandrahara te hindrana vola any amin'ny banky dia hita hoe tsy mahatoky ny mpandrahara malagasy satria ambony be loatra le taux directeur amin'le fampindramam-bola ny banque centrale io, dia voatery tsy maintsy mampiakatra ny sandan'ny findramam-bola any amin'ny banky ny banky rehefa ambony be ilay izy. Dia io zany milaza fa tsy mahatoky fa za zany rehefa tena amin'izao le crise zao tokony aotra zany le taux directeur io mba hahafahan'ny olona mizana vola sy mampiasa vola ampandrosoana ny ambaindrain'ny asa mandrarahan'ny mpandrahara rehetra. Niatra nanomboka androany ity politika monetaire eo anivon'ny banky foibeny Madagasikara ity, raha ny hita tamin'ny voalohan'ny volana febroary no nijanona ho 4,100 ny tahany fametrahambola azahoana zanany eo anivon'ny banky foibeny Madagasikara. Niakatra 200 izany isaky ny 2 volana ivoahan'ny fanapahan-kevitra. Raha ny lafiny ara-ekônomika, zava-dehibe ny fifehezana ny vola mifamezivezy alana amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ampiova zavatra rive ny fampiakarana ambony io tahany petrabola eo anivon'ny banky foibe io. Mampametra-panontaniana araka izany, raha ampiova zavatra ny fampiakarana ambony io tahany petrabola eo anivon'ny banky foibe io. Fa nanatanteraka fionana tamin'ireo teratany malagasy na ireo diaspora monina sy miasa ao Maroc androany ny délégation izay notarian'ny filoham-pirenena malagasy raha mpitso alakamisy fa 20 oktobra no hiatrika ny andihany fahatelo amin'ny Tsoazoel Africa Business Forum izay tontosaina ao Casablanca ireo délégation malagasy ireo. Andray anjara fitenenana mandritra izany moa ny filoham-pirenena io ihany koa ny fizarana mahakasika ny lohahevitra investir à Madagascar économie et la belle Made in Madagascar iarana amin'ireo mpandrahara malagasy ny Tsoazoel Africa Business izay fionan'ireo mpandrahara sy mpandray anjara amin'ny toe-karena aty Afrika. Fa lafomba hafa kosa indray dia isan'ny olana goavana mahatonga ny fahasimbana sy ny fahampitehana. Ao menabe antomena amin'izao fotoana izao ny fisian'ireo tompona ndraiky mpanjakana sy mpanao politika
mampamboly katsaka ireo mpifindra-monina any an-toerana hoy ny mazovoany Etazonia miasa sy monina eto Madagasikara tamin'ity androany ity. Tsy maintsy ampiarina manoloana izany ny alalàna raha tiana niary ireo biby sy ala sisa tavela any an-toerana amin'izao fotoan'izao gaeton Andriatsilavo. Isan'ny toerana fonenan'ireo gidro kely indrindra maneran-tany ary manana ny mampiavaka azy ny ala maina ny Kirindy ao amin'ny faritra Menabe, saingy miatrika fanamby maro hoy ny masovo Amerikanina raha nanao ny tatitra mahakasika ny fidirana ifotony nataony tany an-toerana androany. Isan'izany ny fisian'ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony sy mpanao politika mampamboly katsaka ireo mpifindra-monina manarivony ao anaty faritra arovana. Na eo zany fanoloran-tena ataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana eny an-toerana, ny USAID ary ny mpiara-mampanantoka hafa dia mbola mitoetra ny afanimbana. Mpifindra-monina anarivony izay mitsoaka ny ahitany any atsimo no tonga amin'iny faritra iny hitady fiainana tsara kokoa. Matetika izy ireo fatoanany alondofa amin'ny mpanao politika na ireo mpitady tombotsoa manokana arabarotra amin'ny alalan'ny afambolena katsaka sy ny fitrandrahana ireo azo sarobidy izay manimba ny sisa tavela amin'ny ala. Tokony hoentitra ny mpitondra fanjakana amin'ny fampiarana ny lalàna velona eto amintsika, manabe sy mampianatra ny mponina ary indrindra mamorona asa ahafahan'ireo mponina amin'ny velona. Efa nisy fampiresahana natao tamin'ny fanjakana malagasy mahakasika izany. Izay sy ireo mpiara-mampanantoka hafa dia efa niresaka mahakasika izany tamin'ny fitondrana malagasy ary nilaza tamin'izy ireo ny tokony anampiana sy ny anoanana ireo vondrom-piarahamonina ao an-toerana ahafahana miady amin'ny afanimbanany ala sy ny fambolena tsy ara-dalàna ao anatin'ny ala arovana, satria tsy ny fambolena tsy ara-dalàna ny katsaka anatin'ny ala arovana ihany fa eo ihany koa ny fanimbana sy ny fanondranana atsokosoka ireo asarobidy ao anatin'ny ala. Ambonin'izany rehetra izany ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'io faritra io no isan'ny antony mahatonga ny afanimbana tsy ara-dalàna iroborobo. Ny rohatra amin'ny fahinana ny volana Oktobra lasa teo tsy ahivina no nidina tany an-toerana ny masivoan'ny Etazonia monina sy miasa eto Madagasikara niaraka tamin'ireo mpiara-miasa sy mpiara-mambonantoka no jerenana nandritra izany ankoatr'ireo olana sedraina ao an-toerana ny ahafahana manao ny tetikasa iarahana amin'ny USAID ho fanatsarana ny fananantany, ny famokarana sy ny fambolena ary ny fidirana amin'ny tsena ho fanohanana ireo ezaka amin'ndrana toerana ireo mpifindra-monina ho any ivelan'ny ala arovana, tanjona ny famonjena ny ala sy fanomezana fampandrosoana radio-karena ho an'ny faritra. Dia izay ihany koa no entintsika amin'ny sendy vetivety anaty doka fohy mandra-pitafa vetivety ary. Makua Entertainment et JR Prod vous présentent Makua Tour 2022, le dimanche 30 octobre au Palais des Sports Mamas. Un spectacle inédit hors du commun avec Shine, Denise, Jasmine, Boy Black, Dalvis, Shadowbanks, Lion Hill et Eljo. Les billets sont déjà en vente sur Ticketplace. Sponsor officiel, Telma. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Lafarinina ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny andro rehetra.
vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy oela ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Hanao spaghetti iray azafady. Rossini ihany ny tsara e. Na dia maro nandalo ny vavako Rossini no tiako e. Il est pas tena tsara numéro 1 amaday. Vito! Efa hitatran'ny zay natao antsika malagasy. Matsiro natao antsika tiapy. Na spaghetti na macaroni Rossini ihany ny tsara e. Mamenina ny arabatra ny tongo-klasia tongo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Isan'ny tarantsika izay dia mitaky ny fahazon-dalana iasa ara-dalana ihany koa ireo mpitatitra amin'ny bisikileta na ireo taxi bisikileta amin'izao fotoana izao. Ny maraina teo ny lahatra aveny Anozato izy ireo ary ny azo lapan'ny tanàna Analakely ampahafantatra sy anaitra ny tompona andraikitra mahakasika izay fitakiana samy hafa izay. Mihoatra ny 700 ireo mpitatitra amin'ny bisikileta na taxi bisikileta no nitokana teny alohan'ny lapan'ny tanàna Analakely androany. Anton'izany ny fitakiana fanomezan-dalana ny taxi bisikileta iasa ara-dalàna ito Antananarivo. Zany zay efa rotona sy tapany eny efa nanao ty hatramin'ny confirma hatramin'ny nisy ny Covid-19 teto Antananarivo. Satria nanomboka teo zay very asa daholo fa olona nananasy zay. Raha tsy manao an'ity zay isan'andro dia tsy mihinana mivady aman-janaka fa ty sisa mba asa taonany io zay olona mamelombady aman-janaka mandeha kolazo mpianatra. Zao zany mba tsy ho avataonay amin'ny fanjakana zay tompoko dia olon-dehibe daholo. Afaka hitsy afaka tenenana zay dia raha misy ny lalàna tokony ho azo ampiarina momba anay mba ho ara-dalàna dia zay nangatanay amin'ny commune sy ny fanjakana atao atson'izay zany zay mampanahelo zany sady ampidirana forera amin'ny bisikileta natao atson'izay zay nefa zay hoe sahirana daholo manao le zavatra fa tsy hoe misy manakatao. Zay rehetrarehetra eo olona samy mamelombady aman-janaka daholo reo ary efa maro amin'ireny efa tratry limite tsy afaka hiasa tony amina société civile sy namany ireny mba zavatra angatanay zany amin'ny monsieur le maire Antananarivo evohitra hoe mba ajereo re zay bisikileta reo fa tsy manana asa raha tsy io mba asa ivelomanay amelomanay ny tenanay sy ny mivady aman-janaka. Raha iverenana, asa maro no very vokatry ny Covid-19 teto Madagasikara. Vokatr' izany, niroborobo ny asa fitaterana olona amin'ny bisikileta ary efa maro amin'izao fotoana ireo mponina mivelona amin'izany asa izany. Ny faharoa ny volana Oktobra lasa teo tsy ahivina, lany tamin'ny dinika nataon'ny mpanolo-tsaina Antananarivo renivohitra ny fankatoavana ny taxi moto eto an-drenivohitra ho ara-dalàna. Izao indray, mitaky ny fanomezan-dalana iasa ara-dalàna ihany koa ny taxi bisikileta ary mikasa ny anangana syndicat eto Antananarivo renivohitra. Manambahiny ny sampana fampalalam-bavao amin'ity ala ity dia tsy iza fa Rason Pascal izay tompona andraikitry ny serasera eo anivon'ny Fédération Malagasy ny taranja basketball miarabanao aloha tonga soa ato anatin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Araka izany dia misy ny hetsika karakarainy ny Fédération ato inona ny mahakasika azy io. Miaraba Yves Richard, miaraba Nisa Tokatrano manaraka ny fahitalavitra kolo, miaraba antsika rehetra ihany koa. Ao anatin'ny fikarakarana ny hetsika antsoina hoe road to ball izay karakarain'ny Fédération Malagasy basketball sy ny club ny COSPN. Izy io fifaninanana africaine tany aloha tany izy io antsoina hoe Coupe d'Afrique du club champion. Novaina ny anarany taty aoriana ny arahana ny asa eo anivon'ny FIBA Afrique izay natao hoe road to ball phase qualificative izy io dingana Savaranando. Atongavana any amin'ilay fifaninanana lehibe antsoina hoe ball na hoe basketball Africa League izay ho atao ny fiandohan'ny fiandohan'ny taona 2024. Eto amintsika no totosaina ny fifaninanana Savaranando araka ny nambara teo ny 120, 220 ary ny 720 ny volana Oktobra izay andraisan'ny club ny COSPN. Club omnisport de la police nationale izay izy no tompondakan'i Madagasikara no taona 2024 dia izy no mandray anjara ao anatin'ity hetsika andraisana firenena tany am-boalohany izy io misa enina
dia noho ny tsy fahafahan'ireo club satria azadino fa ny fifaninanana dia isa club fa tsy ekipa-pirenena dia miainga amin'ny fahafahana arabolan'ireo club amin'ireo firenena reo no ahafahany manatrika ny fifaninana tahaka tony. Amin'ity indray mitoraka ity zany firenena misa firy no anana an'izay kluba isolotena azy ireo zay? Firenena misa efatra dia ny Mauritiana, ny Kenya, ny Comore ary Cospéenne avy eto Madagasikara. Dia ny vaovao lehibe zay ao anatin'izao oro zao no ampahafantarana azy ametrahana sady ny fialantsiny ho antsika mpakafy baskety amin'izao minitra faran'izao no fantatra fa naneo ny tsy fahavinonany ihany koa ny ekipa Rochebois Warriors avatsy Maurice. Dikan'izay dia misy ny fiovana ao amin'ny fandaram-potoana, nisy ny fandaram-potoana zay efa naparitaka ny Fédération Malagasy ny basketball amin'ireo fandaran-dalao ny zoma 20 oktobra, ny sabotsy 20 oktobra ary ny alahady 20 oktobra. Ny tsara tsindrina dia dingana ihany ty lalao atao eto Madagasikara ty, fa aorinany tia dia ahafahan'ny ekipa zay larana voalosy faharoa miatrika an'ilay antsoina hoe Elite 16, ireo ekipa 12 mendrika indrindra manao ny fazy faharoa ary ahafahan'ireo ekipa misa 9 avy amin'ny 12 indray miatrika an'ilay antsoina hoe Basketball Africa League zay ho atao any Kigali, Rwanda. Dia ny tanjontsika zany ninninona tsy fahafahan'ireo firenena hafa, ny tanjona dia ny ahafahana manohana ny Cospéenne mba hoentiny miatrika indrindra ny rovina no milalao ny Cospéenne ao anatin'izay. Ny Cospéenne dia milalao isan'andro ny zoma 20 oktobra amin'ny 10 mora. Anentanana hatrany antsika mpakafy basketball ny tanjona araka ny nambara teo dia ny anoanana ny club ny Cospéenne zay isolitenan'ny Madagasikara ho an'ny Afrika Atsimo amin'ny tapatapaky ny volana novambra. Maro ny fandaniana atao amin'izany. Zay no nahatonga antsika nilaza teo ny mahatonga an'ireo ekipa sasan'ireo tsy afaka makaty dia ny fahafahana amin'ny entimanana. Dia everitsika fa tombony ho an'ny ekipa solitena malagasy rehefa tsy afaka amin'ny firenena sasany dia ny tanjontsika dia ny manao zay ahakalifehan'ny Cospéenne ho isan'ireo larana voalosy faharoa ahafahany miatrika an'izay fazy faharoa Elite 16 izay. Zay ny makasika ny rindran-dalao fa manahoana kosa ny fandaminana amin'ny resaka fidirana sy ny maro hafa izay ilaina ihany ny fampafatana an'izay ny mpanaraka ny fampalalam-baovao sy ireo ty ny taranja basketball rehetra moa zany satria hoe ho fanohanana ny Cospéenne ny tena isan'ny tanjona ao anatin'izay ivoan'izy ireo anatiny ty dingana na dia hoe dingana savaranandro ihany ary ity atao ty. Isaky ny amin'ny 12 no misokatra ny vavahady eny toerana eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena eny ihany no mividin'ny tapakila amin'ny sarany 10,000 ariary. Misy kosa ireo karatra fanasana zay natsoina hoe invitation payante zay eo mpijerevana ny fomba anamaivanana kokoa ny sarany zany ny fédération fokatr'izay fiovana eo amin'ny fandaran-dalao zay. Ny ankoatran'izay moa dia tolorana amin'ny fisaorana mandrakariva ireo mpiara-miasa sy mpanohana voalohany amin'izany ny orinasa Telma zay mpanohana voalohany Presentine Partenaire antihetsika Road to Bal tia isorana ihany koa ianareo eto anivon'ny Haino Manjery Kolo TV. Ity fanamina anaovako tia dia fanamina entin'ny Cospéenne ho antsika mpanjifa amidy amin'ny sarany 3 alina ariary amidy eo anivon'ny ministère ny police pirenena eo anosy ny andron'ny alakamisy eo amin'ny commissariat de police eo Mahamasina kosa ny andron'ny zoma. Ny tanjona araka ny nambara teo dia anohanana ny ekipan'ny Cospéenne hiatrika ny lalao faharoa any Afrika Atsimo ary mba hahatongavany zareo any amin'ny dingana famaranana amin'ilay atao hoe BAL zay atao any Kigali, Rwanda ny fiatohan'ny taona 2020. Fendefeny fanazavana makasika izay ankasitrana feny ianao Andriamatora Saony Pascal zay tompony andraikitry ny serasera eo anivon'ny Fédération Malagasy ny taranja basketball ny vahiny tato anatin'ny vaovaon'ny kolo tamin'ity alay ity. Makasitraka indrindra tompoko. Fanamoaka fanambarana ihany koa tamin'ity androany ity manoloana ny fitombony heloka amin'ny abaka na ny cybercriminalité anteo anivony ilotserana ny ivim-pandaliana na ny tontolo ny serasera maro lafika eto Madagasikara. Nasongadina izy ireo anatin'izay fa sakana amin'ny fanajana ny zon'olombelona eto amintsika sy ny fahafahana ny tsy fisian'ny lalàna momba izay. Fantony ray mampitotonga ny lafiny fanabeazana eto amintsika ihany koa ny fandraisana mpampianatra frama marobe. Raha nambarany teo anivon'ny sendikandro mpampianatra sy mpanabe na sempamanosy androany. Tsy mbola voava 100% ankilan'izay ny fitakin'ireo mpampianatra eto Madagasikara ka namafisany sendikandro tokony isiny ny paikady mazava entina hanarenana izay. Daniela Mino Arso.
tsy tokony roso amin'ny fandraisana mpampianatra frama intsony Madagasikara amin'izao fotoana izao fa kosa iroso makany amin'ny fanofanana ireo mpampianatra efa tafiditra mpiasa-patsakana mba ahafahana manarina ny tontolon'ny fanabeazana izay hita fa mitotongana hatrany eto amintsika raha ny nambarany sandikany ireo mpampianatra sy mpanabe na ny SMPMA. Ny fanabeazana izay mila paikady mazava avy amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana. Mila ajanona amin'izay ny fandraisana mpampianatra frama satria marobe dia omenany kalitao mendrika azy rehefa tafiditra izany hoe hofanina hifanaraka amin'ireo zavatra ilana azy. Misy ny mpampianatra any amin'ny primaire tokony homena fanofanana mifanaraka amin'izay izy, ny any amin'ny secondaire mila fanofanana mifanaraka amin'izay izy, ary ny any amin'ny lycée homena fanofanana mifanaraka amin'izay izy. Amin'izay fotoana izay zany tsika mba afaka mahita hoe zaza ohatra ny ahoana no avoakan'ny fanabeazana aoriana kely ao. Fa raha toe-javatra tahaka an'izao andray ohatra kely fotsiny hoe sarotra eto amintsika. Raha hoe misy olona anankiray vo afaka BPC na afaka baka dia atao mpitsabo izy. Iza no manaiky ho tsaboana izany, iza no manaiky ho tsondromina izany, na hoe tonga dia atao mpitandro filaminana mitazona an'ireny baso mahery vaika ireny. Fa rehefa teny fanabeazana ilay izy mety hoe afaka baka, afaka BPC, avy hatrany dia mampianatra, mety ilay izy. Nefa ny fiantraikan'izay zany olana any aoriana any. Dikan'izay raha tetady kalitao zany tsika ny mpampianatra aloha mena fiofanana mifanaraka aminazy. Marina ankalazana ny faharoa hatramin'ny 7 Novambra ho avy izao ny 10 taona nitsangana ny sindikan'ny mpampianatra sy ny mpanabe na ny SMPMA eto Antananarivo raha ny nambaran'ireo tompona andraikitra. Ao anatin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany dia any ambany ravikazo arabakiteny ny ankamaroany ireo mpianatra ao amin'ny distrikany Mananjary no mianatra hatramin'ny Naravany ireo efitrano fianarana taorian'ny fandalovany rivodoza farany teo. Tsy nisy ny fanarenana nateo aza ny fitarainana maro samihafa natao momb'izay tsy ho afa-mianatra ireo mpianatra amin'ny fotoam-pahavaratra raha tsy misy ny fandraisana andraikitra aingana momb'izay raha ny tatitry ny solombavambahoaka hatrany onona saina. Ny 570 ny trano fianarana ao amin'ny distrikany Mananjary no tsy azo ampiasaina intsony vokatry ny fahasimbahana taorian'ny fandalovana ireo rivodoza tany an-toerana ny fiandohan'ny taona teo. Manao izay ho afany ireo ray aman-dren'ny mpianatra amin'ny fanarenana saingy tsy ampy ny hoentimanana. Fa indro ny sekoly ianarana tsy misy. Ny antony raha tamin'ny Basirainy aby zany tamin'ny EPP, tamin'ny EPP zany dia feno ny sekoly fa raha tamin'ny Basiray ny etaetana iray aman-dreny amin'ny fisanagna olana dia fangatahana ny sekoly na amin'ny EPP na ny CG satria trano-pokoana zany ianaran'ny CG tramin'izay. Ho any EPP Masiny zany dia asakasaka tegna ny zamadinika mianatra. La classe tokandry zany fa nimbatan'ny zamadinika maro be. Ao préscolaire, ao T1, ao T2, ao T3, ao T5, ao T4 dia ao fandimidimby amin'igny ao dia sanagny mianatra sanagny mianatra mandray. Dia mianatra mandray io dia tatin'ny faneritero dia mody sasany. Eto amin'ny EPP Matsinjo miara-mianatra ny kilasy 2 vokatry izany malaina ireo ray aman-dreny ampianajanaka. 7 amby 70 amby 100 ny mpianatra dia izany mpianatra 7 amby 70 amby 100 zany dia mianatra agnatina salle de classe 2 fotsiny. Nohon' izany farasiny foto-drafitrasa aminay ity zany dia sy dia mazoto loatra ny ray aman-dren'ny mpianatra mampianatra ny zanany satria hitany fa mososy dia mososy tegna zany fomba fampianarana aminay eto. Dia misy multigrade zany ao mitambatra ny T1 T2 dia mitambatra ny T4 sy T5 dia mitambatra ny prescom zany sy afaka fangaro maro be fa ny prescom mianatra amin'ny mandrainy. Efa maro mima zany fangatahana zay namboarinay tagny dia mbola hoe mampagnategna fa izay zany magnategna mandrakariva. Eny ambany ravikazo ny ankamaroan'ireo mpianatra no mianatra noho izany hijanona tsy hianatra izy ireo raha vao manomboka milatsaka ny orana. Raha ataoko agny amin'ny 700 ny EPP misy rava ny 700 na iray aza agny amin'ny tontolo ambany volo mbola sisy fagnarenana. Fiantraikan'izay dia eny ambany vodomanga eny ny ankizy ro mianatra, agny ny ragnobe ny ankizy ny manatra ho amin'ny toerana misy fiangonana dia ampolo ny taratasy fangatahana sy fanairana nalefa tamin'ireo tompona andraikitra isan-tokony manoloana ity tranga ity hoy ny solombavambahoaka saingy tsy nisy valiny izany hatramin'izao. Ankoatra ny olana eo amin'ny foto-drafitrasa momba ny fampianarana tandondoza ho mosary toy ny amin'ny faritra Andro ihany koa ny eo amin'ny faritra Vatovavy raha ny fanazavana. Nomena faritra mitoka ny Vatovavy saingy tsy misy ny teti-bola iasany hatramin'izao. Fa mpampianatra 770 avoavoakina karatra no hiofana mandritra ny 2 taona ao amin'ny fitoeram-piofanana pedagojika regionaly any an-toerana tanjon'ny fiofanana ny fanatsarana ny kalitao sy ny letan'ny fampianarana eto Madagasikara amin'ny ankabeny kolo Antsirabe.
Anisan'ireo faritra nisitraka ny fampiofanana mpampianatra ampitaindavitra na ny FADEP, formation à distance des enseignements primaires, faritra Vakinakaratra. Mpampianatra 410 no isitraka izany ary ahatra 2 taona ny fiofanana izay atao eto amin'ny CRIANFP Antsirabe, toeram-piofanana ara-panjakana natokana ho an'ireo mpanabe. Tanjo ministera fanabeazam-pirenena ny ampiakatra n'ilay tafiky fampianarana eto Madagasikara, miainga avy an'ivo ny fanabeazana fototra, ka izany indrindra no antony fampiofanana omena ireto mpampianatra ireto, ary amin'ny alalan'ny fiofanana ampitaindavitra no anaovana izany. Efa nisy ny andiany voalohany voaka ary tsapa fa tsara ny vokatra hoy ny tompon'andraikitry ny toeram-piofanana. Raha efa nisy ny andiany voalohany izy io dia tena reo mpampianatra nahazo le fiofanana tanatin'ilay izy dia afa tena nijoro fahavolombelona fa niova ny fomba fampitany fahalalana many amin'ny beazina ary niatsara ihany koa ny vokatra tamin'ireo mpampianatra izay nahazo an'ilay fiofanana. Ny votoatiny zany dia tena hoe anatsara ny enseignant apprentissage ireo enseignant du primaire ireo zany dia ny matière rehetrarehetra any amin'ny primaire dia hojerenao daholo. Misy 14 module no atao anatiny ao dia voajery daholo ireo, voafehy ao daholo hatramin'ny matière anatin'ilay didactique discipline dia voaresaka ao daholo ny matière ampianarina any amin'ny ambaratonga fototra. Ireo mpampianatra eny anivon'ny fanabeazana fototra no tena iantefan'ny fiofanana. Amin'ny fiofanana ampitaindavitra azy dia misy ny fitaovana ampiasaina izay manaraka ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao, omena ireto mpampianatra ireto ahafahany manatanteraka ny fiofanana izay ataony raha ny fanazavana trano. Ampitandavitra le fiofanana izay moa ny tenenanay azy fa ao anatin'ny le dispositif ana formation hybride ihany izy io izay misy fotoana ohatran'izao atomboka an'izany ny grand regroupement. Izay le grand regroupement io dia ety amin'ny ivon-toeram-panofanana pédagogique régional ny anaovana anazy. Dia zarana fitaovana marobe ireo mpampianatra ireo, misy ao boky izay 420 karazana izay ireo boky ireo dia le hoentin'le matière ampiasana any ampianarana any amin'ny fampianarana any. Fa ankoatran'ireo boky ireo dia misy tablette sy ny accessoire miaraka amin'ilay tablette rehetrarehetra azony ao anatin'io tablette io ny ahafahany miditra ao anatin'ny antsoina hoe plateforme Moodle izay misy an'le fanampanazavana an'le boky rehetrarehetra. Io tablette io izay misy puce izay azahoan zareo connexion gratuit, izay fitaovana rehetrarehetra resan'izay dia omena zareo gratuitement avy any amin'ny fitondram-panjakana daholo. Anjaran zareo no mikolokolo azy fa manana manao lettre d'engagement ihany izy mikolokolo an'ireo raha sanatra izy milatsaka eny an-dalana dia mamerina ireo fitaovana ireo fa ho an'izay mahavita azy hatramin'ny farany dia lasa ho anazy ireo fitaovana ireo. Araka izany dia mpampianatra 470 avy eto Vakinakaratra no hiofana mandritra ny 2 taona. Anaraka ny fampiofanana amin'ny alalan'ny fiofanana ampitaindavitra ho fampiakarana ny leta fampianarana ireo zaza malagasy miainga avy an'anivo ny fanabeazana fototra. Lafombaovao hafa kosa indray dia hisokatra ho an'ny eto Madagasikara amin'izao fotoana ny fifaninanana Vevos Afrika tanterahana ny Nigeriana taona 322 firenena 420 no handray anjara amin'izany ary misafidy ireo solitena isaky ny firenena raha ny fanazavana. Anomboka ny 20 ny volana Oktobra hatramin'ny 10 ny volana Novambra izao ny fisoratana anarana ho an'ireo mpifaninana maniry ny handray anjara amin'ny fifaninanana manerana nosy. Abraham Randriamanana. Voasokajy ho isan'ireo firenena 420 handray anjara amin'ny fifaninanana Vevos Afrika taona 2024 ankehitriny Madagasikara, fifaninanana izay hijerenana feo tsara indrindra ty Afrika. Mpandray anjara misafidy no hisolo tenan'ny Madagasikara mandritra ny fifaninanana izay ho tanterahana Nigeria raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Misy ny dingana raina amin'ny fifantenana azy ireo ary hisokatra manomboka ny zoma izao hatramin'ny 10 ny volana Novambra ny fisoratana anarana ho an'ireo maniry ny handray anjara amin'ny Vevos Afrika manderana ny nosy. Voalohany mihitsy nisian'ilay izy efa nisy ny The Voice atao Nigeria fa voalohany mihitsy ny ahafahan'ny firenena afrikana anisan'izany Madagasikara mandray anjara amina lalao ngezabe ohatran'izao. Ny olona rehetra izay manatalenta manomboka amin'ny 12 taona no mihoatra, tsy misy fetrany le taona zany. Na efa artiste ianao na mbola tsy artiste rehefa manatalenta dia afaka mandray anjara. Na efa nahazo tamina fifaninanana hafa ianao na efa artiste ataoko hoe malaza be eto Madagasikara ianao dia tsy manavaka ninina ny The Voice Africa. Ny atao hoe misoratra anarana dia misoratra anarana mihitsy, mameno ny anarana dia mandefa vidéo ny talentanao vidéo tsy mihoatra ny 2 minitra ary tsy mihoatra ny 20 méga. Tsy misafidy fiteny fa ny hira izay alefanao na amin'ny teny malagasy aza dia mitovy
mitovy ihany zany ny chance anao na amin'ny teny malagasy na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny frantsay amin'ny alalan'ny réseau RTL ireriany no ahafahana mandray anjara amin'io lalao ngeza be io. Mamaim-poana ny fandraisana anjara sy ny fisoratana anarana ho an'ireo mpifaninana, misy ny fepetra raina amin'ny fanatanterahana izany. Le dingana rana akirena ataoko teo aloha dia mila misoratra anarana aloha, izay ny zavatra lehibe voalohany indrindra satria raha tsy misoratra anarana dia tsy afaka mandray anjara amin'ilay izy. Manana ka hatramin'ny 10 volana novambra tsika hisoratana anarana. Avy eo isy ny présélection ho avy aty misy coach ho avy aty Madagasikara hijeran'ireo ankizy 7 izay hoentina mandeha makany Nigeria. Ohatrin'ny The Voice rehetrarehetra satria tena The Voice moa zany efa marque internationale dia ohatrin'ny rehetrarehetra hoe misy an'ilay atao hoe audition à l'aveugle. Izay eo zany ny tsaran'ny mpitsara coach international, artiste international moa zany no hitsara tsy ny tare, tsy ny bika fa ny feo. Dia ho tsaraina isan'ilay seza mihodina iny ahafahana misafidy hoe ianao voaray, ianao tsy voaray dia hitohy isan'ny live ahafahantsika rehetrarehetra manao voting. Mpanohana ofisialy ny fifaninanana ny avy amin'ny RTL mitentina $100 ny amboara ho azon'ny mpilalao mandresy mandritra ny Vevos Afrika ary isy ny fiantohana ny fikarakarana ny famoahana ny rakira ho azy ao aorian'izay. Notanterahina androany teny amin'ny Cinepax ny fampahafantarana sy ny fanombohana tamin'ny fomba ofisialy ny fifaninanana Vevos Afrika. Fampanohana ofisialy ampita mivantana ny fifaninanana Vevos Afrika eto Madagasikara amin'izao fotoana ny fahitalavitra Cool TV FM. Natao izany ho fanohanana sy fampafantarana ny talenta malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena anatin'izay fifaninanana izay. Mifandray ihany koa io anatin'ny fanamarinana ny 10 taona ny Cool TV FM ho an'ny taona 3 fanampanazavana mahakasika izay. Isitraka ny fampitana mivantana ny lalao mandritra ny Vevos Afrika ny eto Madagasikara raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Voasafidy ho isan'ireo iara-iasa amin'ny RTL amin'ny fampitana izany amin'ny fomba ofisialy ny fahitalavitra Cool TV FM. Ny fahitana fifaninanana dia fomba anankiroa. Misy an'ilay application hoe RTL TV izay amin'ny réseau RTL ireriany misy anazy dia hitanareo hita mivantanao zany ny manomboka amin'ilay audition à l'aveugle ka hatrany amin'ny finale. Dia ankoatran'izay dia mandeha amin'ny fahitalavitra malagasy iarahanay amin'ny Cool TV FM ny ty lalao ty moa zany dia zareo no ampita mivantana an'ireo étape rehetrarehetra ao anatin'ny The Voice. Mifanindran-dalana amin'ny fankalazana ny 10 taona ny Cool TV FM amin'ny fanatanterahana ny fifaninanana Vevos Afrika ny taona 2024. Tanjona amin'ny fampitana mivantana ny fifaninanana ny fampahafantarana sy ny fanohanana ny talenta malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha ny fanazavana. Voalohany teny angambany aloha dia fisaoran'ny Vevos Afrika sy RTL manome fatokisana ny Cool TV amin'ny hoe mandeha officiel ampitana ny Vevos Afrika ty. Izay moa 2023 ihany koa 10 taona ny Cool TV dia faly izay hoe mifandraiky mifanojo ny tanjona atao aorianan'ilay izy ny Cool TV célébré 10 taonany RTL Madagasikara anatanteraka an'ity lalao izay manana envergure continentale ity dia anisan'ny tena hoe mba mampihetsi-po zany hoe ampafantatra ny talentany malagasy amin'ny sehatra afrikanina. Tsy ahivina, misafito ireo mpandray anjara isolo tenany Madagasikara mandritra ny fifaninanana Vevos Afrika ary sokatra ny zoma izao ny fisoratana anarana ho an'ireo mpifaninana manerana ny nosy. Fa manodidina ny 200 ireo mpiasan'ny komuna Toliara renivohitra no tsy nandray karama tao anatin'ny volvolana izao. Mitohy hatrany anefa ny fandraisana mpiasa vaovao ataony eo anivon'ny komuna ka mahatonga ireo mpiasa hitokana sy ilanja sora-baventy Kolo Toliara. Ny lanja sora-baventy mitaky ny karamany tsy voaloha tao anatin'ny volvolana ireo mpiasa amperinasy eo anivon'ny komuna Ambonivohitra Toliara. Ankoatra ireo tsy mbola nandray pension ihany koa ireo mpiasa efa misotro ronono. Farafahakeliny tao, 7 tao, 8 tao kamarona bebe tao, bebe aby io 10 tao tsy nahazo pension. Tsy pension foana fa tombotsoany rehetra tsy omeny be ny tanàna fa imo ty fitonga fiteny hoe afilafilany zahay. Amaray tapitso koy fiteninay aty hoe atao hoe mandiandia rakida zao. Zay fomba fiteninay azy zay aty Timothy. Maro be izy io. Tsy hitanay zay zavatra azonay na de kely aza. Ka zay mba hitaneninay aminareo asa hovoavaha asa tsy voavaha. Fampanantenana nataony be ny tanàna nandritra ny fampelezan-kevitra ny karakara ireo mpiasa mpisotro ronono
rehefa nitaky ireto farany nilaza ny be ny tanàna fa miandry ny 5 taona manaraka noho izy mbola ilatsaka ho vidiana indray. Fa tsy maintsy ataoko fa zaho mbo hilatsaka avao afatoato mba hazoko vato. Na atao aminao ny roborobo zahay mpiasa aby nandatsaka azy. Zay nahalany azy. Laha take amizao i fa ambony seza eo i ka amtao avy koa amtao 5 tao koa tsika ho mihao. Zay safa ataony. Ka mampalahelo anay raha zahay retirety fa begny maty aby aminay ato. Sitaka retirety zay. Ka malahelo zahay la am retirety na io tsy azonay. Asa imera avao mahafatifaty io fa ny olo retirety anie olo marefo. La tsy mahazaka eritsery tsy mahery fa tsy ny matematy. Fa misasaky zahay zao ty retirety amin'ny ty maty. Am tsy mahazo vola asa imera io avao. Ankoatra ireo tsy nandray fisotrondronono, mpiasa manodidina ny 200 ihany koa tsy nandray karama tao anatin'ny 10 volana. Ny mahagaga nefa hoy ireo mpiasa, misy hatrany ny fandraisana mpiasa vaovao eo anivony commune Ambonivohitra Toliary. No nitsindry sy ny raha matahora raha ny loharanom-baovao azo, tsy afaka manao na inona na inona ireo mpiasa. Dia izay ihany koa no entintsika miampita ao anatin'ny amaresaka iraisam-pirenena ho an'ny androany. Olona manodidina ny 5 alina hatramin'ny 9 alina no afindra ny Rosia sy ny manodidina amin'izao fotoana izao. Raha ny tatitry ny amasovoana petraka Moscou ao Kherson izay afatra voagejana izy ireo. Ao atsimon'ny Ukraine moa amin'izao fotoana izao, isan'ny anton'izany ny contre-offensive na ny valim-panafiana izay ataon'ny tafika Ukrainiana amin'izao fotoana izao izay efa manakaiky ny tanàna ny Kherson ihany koa. Toerana famokarana herinaratra iray ao atsimon'ny Ukraine no potika tanteraka taorian'ny fanafian'ireo miaramila Rosiana. Tsy manana herinaratra araka izany ireo olona maro ao atsimon'ny Ukraine izay tsy mampiova ny hevitr'izy ireo. Tsy manaiky ny andefasana azy ireo any Rosia ireo olona ireo fa manaiky hijanona ary hiaina tsy misy herinaratra ao Ukraine. Raim-patelon'ny famokarana herinaratra no any amin'iny faritra iny no potika tanteraka tao anatin'ny 10 andro raha ny fanazavana voaray avy any an-toerana izay olana lehibe ho an'ireo mponina any an-toerana manoloana ny fanantonany ririnina. No elohin'ny filoha Ukrainiana ny afangatahany Rosia fanampiana any Iran amin'ny ady fanandrina ny firenena rototo ka fanampiana ara-pitaovana no azon'ny Rosia avy amin'ny Iran. Maneho ny faharesen'ny miaramila Rosiana hoy ny filoha Ukrainiana izany fihetsika izany sy ny tsy fahampiana ara-pitaovana. Efa manamarika ny faharesen'ny Rosia ny fanampitehana ireo fotodrafitrasa ao Ukraine raha ny fanazavana. Hatramin'ny fiandohany ny volana Septambra, efa miaresy ireo miaramila Rosiana amin'ny faritra maro ao Ukraine raha ny fanazavana. Izay ihany koa no entintsika mamarana ny fampalalam-baovao an'ny androany ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany azadimo ny fotoanantsika raha mipitso amin'ny ora mahazatra atao anatin'ny vaovao ny kolatra ny veloma tompoko. En octobre, Batimax vous offre 15% de réduction sur tous les articles. Vous a présenté Nivavo. Vous a présenté Nivavo. Vous a présenté Nivavo. La farine ara-pahasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Na raha ianao teo niaraka tamin'ny LMO iny vaovao. Ina, plus raffiné que jamais.
Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Ni Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.